zay no makasika an'iny fa na dia famiravina amin'ny ampahany aza ny olana ho an'ny fonjabe na tanora mbola misy ny sakana tsy afahana mampandeha araka ny tokony izy ny raharaha ao anatin'izany fonjabe izany tsy mifanaraka amin'ny isan'ny voafonja mantsy ny ivitoerana na ihany koa ny toerana izay hitazonana ireto voafonja ireto. Voafonja avy any amin'ny fonjana tanora eo amin'ny 100 isan'andro eo no hoentiny anivon'ny fitsarana nosy. Raha olana hatrany ny fitanterana azy ireo no tsy fampiny fiara, ny va zany ankehitriny. Tsy hisy intsony ny fitondrana voafonja ny taxi be na dia tongotra. Io no anambara ny tele ny fonjana tanora Androanjy nazo fiara fitanterana gadra vaovao ny fonjana tanora. Misy ny olana mikasika ny voatia cellulaire na lay fiarabe fitonan'ireo voafonja ohatrana ohatraina ny andro fitsarana. Amin'izao fotoana izao moa dia zazana hoe vaovao ny olana dia ety za eto dia mamerina ny fisaorana amin'ny fitondram-pandrakana izay taren'Andriamatoa hery-rajaon'ampianina misy ihany koa n'Andriamatoa amin'ny tsy ny fitsarana sy ny lehibe ny gouvernemanta izay isan'ny nanampy anay amin'ny famahana olana mikasika ny voiture cellulaire io na mikasika ny voafonja lehibe fitateran'ireo voafonja hoentina makeny amin'ny lapan'ny fitsarana. Roa zao ny voiture cellulaire eto amin'ny fondram-pianarana tanora. Misy moa zany anankiray iny taloha le simba teo aloha dia fanamboarina izy dia ny vaovao moa zany lay azo avy any fitondram-pandrakana anankiray. Ny hoe mandeha taxi be ny mandeha tongotra moa dia hatramin'ny siny io fiarabe moa zany amin'izao fotoana izao dia tsy misy intsony zany ireo voafonja mandeha taxi be na hoentina tongotra izay hoentina miatrika ny fitsarana iny amin'ny lapan'ny fitsarana. Olana mbola mipetraka kosa ny fahateren'ny fonja. Mihoatra ny 3 arivo ny voafonja eto Antanimora amin'izao fotoana izao raha toa ka valonjato no tokony zakan'izany. Amin'ireo voafonja ireo dia 900 zazalahy tsy ampy-taona, 430 sy 900 ny vehivavy ka 120 amin'ireo no tsy ampy-taona ary 10 vehivavy bevoka. Voafonja eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 isan'andro eo no miditra eto Antanimora. Maro moa zany ny karazan-keloka zany amin'ity fondrabe ity. Maro dia maro fa ny tena maro zany dia ny atao hoe affaire famille zany hoe information sommaire zany. Mitovitovy ihany zany ny criminel sy ny correctionnel. Izany hoe ao zany hoe mivono olona, attaque avec armée, vol avec port d'arme, assassinat, viol, kidnapping, abus de confiance. Maro be zany ny karazan-keloka ato izay mety n'ireo voafonja ofiniana ireo. Vaovao ihany ny vahaolana hoentina mahany ny fahateren'ny fonja hoy ny tale ny fonjana tanora.